Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina. Eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifenina lehibe indray lasina mpamilany eo amintsika amin'izao fotoana izao dia fahaly be indray tena komiana aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay foana manatotosana izao fandarana izao. Dia miarabantsika rehetrarehetra ary nonona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy dia tahiny tompo daholo tonga soa isika mianakavy raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendasendra akory ny atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka maharetatra amin'ny farany adin'ilay sasany hoe ny raha antsika eto adin'ilay sasany izay antenaiko sinoko fa ampahery anao ampiakatra ny finoanao ary ny tena marina hitondra fahasoavana sy zavatsoa amin'ny fiainanao ka dia teteny aminao hoe maharetatra amin'ny fany efa tonga eto ihany dia raisy fahasoavana ao anao ny fahafahanao hoe amin'izao alina izao alohan'ny atoranao mbola maharetenin'Andriamanitra indray ampaherezana anao ka dia tahiny tompo ary tonga soa fa be izay mahita anareo eto fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay ary atokantrano rehetrarehetra any. Miarabanareo rehetra ihany koa izay efa mpiaraka aminay eto izay efa paketo dia anareo izay na dia alina ny andro any Madagasikara any dia mbola reo nareo na dia efa misasaka ny alina any Koweït sy Arabia Saodita any dia mbola reo ihany koa nareo dia Andriamanitra ny hamaly fitianareo sitraka no atolotra anareo ary ny faniriako dia mitovy foana ihany hoe tsy ho very maina akory ny fikelezanareo hainao amin'ny Kristy Jesosy fa hisy valiny tokoa raha lasa napavamalala. Tahiny tompo anabavintsika Rozimina niditra voalohany teto androany. Alleluia. Isika moa izay miditra voalohany dia mila tsodrano mahafinaritra. Alleluia. Ka dia mentsika tsodrano raha anabavintsika Rozimina. Alleluia. Ao amin'ny boky Isaia 2:20. Alleluia. Boky Isaia 2:20 no nitsodrano menan'ny Rozimina. Izy moa eto France fa miara-misitraka aminazy ny tsodrano ny any Koweït, Arabia Saodita, any Oman, any Chine ary any Madagasikara. Alleluia. Isaia 2:20 Rozimina 2:20 ihany koa. Isaia 22:22 no menanao androany no tena Andriamanitra ary apetraka eo an-tsoro ny fanalahidin'ny tranon'i Davida dia hamoa izy ka tsisy handrindrina ary handrindrina izy ka tsisy hamoa. Alleluia. Eny ampelantananao ny lakile izay sokafanao Rozimina sokafy amin'ny anaran'i Jesosy tsisy harindrina intsony ary izay idinao amin'ny anaran'i Jesosy tsisy hahavatsony. Tompony lakile ianao eny ampelantananao ny fanalahidy dia raiso izany na rehetrarehetra izay nahazo ny tsodrano raiso izany ho anareo izany tsodrano izany. Halleluia. Mitovy ny lehilahy Koweït sy Mada izay tena efa misasaka ny alina ny Madagasikara ny Koweït moa ary efa misasaka koa ny alina ny Madagasikara. Halleluia. Rozimina eto France nanarakaraka azy tao raha zana Monika Koweït, tonga soa Tina Sri Coco Chine, Sandola Koweït, Tina Rakoto Arzaka France, tonga soa Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, Angelina Diamant Chine, Jesosy Noeriko Koweït, Tina Rakoto Arzaka France, Zamina Kamaradin Jesosy France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Angelina Diamant Chine, Asany Apôstôly Madagasikara. Malay kely foana isaka mahita anareo Madagasikara efa ho tapaka sahady anareo zao amin'ny anaran'i Jesosy mba mahatratra amin'ny farany.
artisanat de Madagascar, France, Razanasoa Sylvie Koety, Koda Léonie Koety, Rantalina Marie Charline Madagascar, Tongasoa Todraonsoa France, Rodine Marie Koety, Bersava Koety, Tsiramboramiel France, Erikaraky France, Taindry Sosy Mirarandriamalala Madagascar, Ferana France, Selina Rosemina, efa noteneniko teo, Terry Albenza France, Marie-Jo États-Unis, Nena Mainso Italie, Soameva France, Mousilda Koety, Kodanila Belgique, Azaska Patiti France, Tsisizona Rosemina, Taindry Sosy, Angela Arvelo Oman, Kada Kamalala France, Azaska Patiti France, Tongasoa isika rehetrarehetra maharetatra amin'ny farany daholo. Halleloia. Tonga dia hanomboka aloha tsika mba tonga antsika tsy lava be, tsy ela be. Iaja Domona, Allemagne, Aingodina Rodriguez, Arabie Saoudite. Milona zavatra aloha ndalo tsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pilatanan'Andriamanitra. Koa androany ekipa amiko eto raha nambavitsika Eliza Tsiala no hivavaka fanombohana, dia Erika nivavaka nitondra tenin'Andriamanitra, ary Berta nitondrantsika anaty mivavaka ho an'ny firenena. Ireo ny ekipa miaraka amiko eto androany. Ny tompo aritsika, ndao mpandrosotsika nambavitsika Eliza Tsiala ny Madagasikara, izy no hivavaka fanombohana. Tay tompo Eliza Tsiala, anao ny fitenenana. Pastera mianakavy dia tain'ny tompo sika rehetra hiaraka hivavaka sika. Dia Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra amin'ny fitantananao fiainanay tamin'ny tontolo andro iny, fahatsaranao, fanavaozanao, famindraponao Jesosy malalo ka nahatongavanay amin'izao fotoana izao indray. Hiderahanay sy hankalazainay hanomezanay voninahitra ny anaranao dia henonay teny mamy avy aminao indray Jesosy malalo. Anatrefeno anao ena eto anio Jesosy aoka ny herin'ny fanahy masonao hirotsaka ao anatinay tsirairay avy, feno ny herinao mandrakarivo izay Jesosy malalo. Ary mbola hifonanay ao anatrehanao Jesosy ireo izay rehetra nataonay tamin'ny tontolo andro iny izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy malalo. Mifona ao anatrehanao mamelany eloka mamindrafo aminay Jesosy malalo. Sasao amin'ny rano madio sy velona izay Jesosy ahita ny fanatrehanao tena hoe hiasa feno atao anatinay ianao Jesosy tompo malalo. Ary raha indray teny mamy avy aminao izay Jesosy, zava-baovao avy aminao indray izay Jesosy mento ny mpanomponao dia oka ny fonay mba ho tanolona ka ny iriny izany teninao izany Jehovah Andriamanitra. Dia fatoranay amin'ny rahanao Jesosy Kristy fanahy ratsy rehetra rehetra Jesosy malala hahatonga anay ka variandrina ka tsy haheno ny teny avy aminao Jesosy ary eo namanay koa Jehovah Andriamanitra izay mangetahetany handray izao fandarana izao. Raha mbola eny an-dalana izy Jesosy malala dia tantana amin'ilay tanakavanam-pitiavanao tonga soamantsara any amin'ny tokantrano misy azy tsirairay ary ireo izay mbola ao anatin'ny asa Jesosy dia ampaherezy mandrakariva izy ireo meo hery meo tanjaka izy ireo Jehovah Andriamanitra. Raha kofa amin'ny rahanao Jesosy ny fitaovana rehetra izay ho ampiasainay na any amin'ny tokantrano ny pastery izany Jesosy na any amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy Jesosy malalo dia apetrako feno am-pelantananao izany vavaka izany Jesosy ny dera sy ny laza ary voninahitra dia ho anao rery any mandrakizay mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Eliza Tsiala sika tao anatin'izay vavaka izay nentin'izay vavaka fanombohana. Misaotra azy Andriamanitra manakam-pahasahoana any maro fitianao dia mitombosa dia mitombofa zavatra somary ohatry ny ambony ambany izay ilay feo fa mino nefa fahenonareo ny vavaka izay nataony teo. Misaotra indrindra mifanatera amin'ny ankohonanao dia tahiny Jesosy ranabavy Eliza Tsiala. Halleluia. Andao ary aloha tsika aloha ary hieno hiritsika. Halleluia. Hieno hiritsika manomboka amin'ny herinandro manomboka amin'ny latsinainy dia hoezaina. Halleluia. Ny hanombohantsika amin'ny 7 ora pile. Amin'ny 7 ora alina pile zany tsika nanomboka
mba hitsinjovantsika n'reto avantsika any Madagasikara izay mijaly dia mijaly amin'ny resaka connexion dia izay ny ezaka ataontsika manomboka amin'ny alatsinainy zafady tompoko manomboka amin'ny alatsinainy a dia tomboka amin'ny 9 ora ny vavaka fiambenana alleloia ny misy andrata kosa isaky ny zoma dia manomboka amin'ny 2 ora sasany foana ihany alleloia zay ary ny ela lantonina botina avao a Liban tonga soa izy koa mbola tsy voarabako tao ambadimbadika tao zay daholo angamba zay daholo Mami Koweïty Yama Koweïty Lantonina efa narabaiko teo Emilien Rodriguez narabaiko teo voaraba daholo tonga soa daholo dia mahareta hatramin'ny farany isika menakavy alleloia daholo antsika hiaino hira za rehefa namalala tena faly ny foko tena faly satria izao mahatonga nafaly araka ny teniko taminareo tamin'ny tahitoko akikolonga ihany koa solikaran'olosoa tahian Jesosy mahatonga anahy tena ravoravo be io ny foko dia izao tamin'ny sabatsika nisy olona efatra efa nijerovavolera taminareo teto tamin'ny sabatsika nisy olona efatra nentina mbavaka teto efa mbava hoana ho a tena mbava hoana ny fahafatesana ny voninahitra n'Andriamanitra fa voalohany indrindra tsisy maty hatreto alleloia ary tsisy maty koa amen fa ny anankiray mivoaka hôpitaly androany hariva alleloia io olona io dia manteneny ny havany a mantsy an'le havany izay miaraka amintsika eto manao hoe tonga dia efa mboary tena fa tsy namantsika intsony izy tsy namantsika intsony efa tsy izy intsony izany a dia nahatonga antsika nanao vavaka siansa na vavaka manokana mihitsy no tamin'ny sabata hoe efa tsy namantsika intsony izy mbola namantsika izy ankehitriny ary mivoaka hôpitaly Soamatsara izy a ny hariva teo ny anankiray indray a dia mbola antsika mibavaka fa dia mety a ho evacuena any ivelany a ary raha tsy diso a ohatrany efa nisy fahatsiarovan-tena kely any moa le mesazy fijona vavolombelona mamy fa somary tsy tadidiko kely a dia tao anatin'le ankonana anankiray ty le ray zany tsy mahatsiaro tena moa ny dadany ihany koa tahitra amin'le izy a dia saika niditra hôpitaly le dadany aloha tonga dia tsy niditra hôpitaly na rehefa ny dokotera nody a tsy didina indray le dadany moa le zaza tsy mahatsiaro tena le ankizy tsy hoe tsy zaza moa zany fa le zanak'ireo ray aman-dreny raha-tapo amin'ny ankizy eto amintsika eto a dia ho evacuena any ivelany a mba hitsaboana anazy efa zavatra tsara be daholo zany a le zaza nentina mbavaka tsy maty le olona anankiray le efa tena endrasana fotsiny koa tsisy filazara manjolo zao hatreto alleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ka za manentana anay ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra ndao hideran'Andriamanitra mihitsika fa zava-dehibe ary ianao io ve efa mba hisaotra an'Andriamanitra ianao hoe nitahin'ny tompo ianao io velonayna Soamatsara ry havana alleloia ndao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ataontsika tery ity dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ao aorian'ny tery ity a meno finaritra daholo a isika rehetrarehetra
Halleloia. Sorantsika n'Andriamanitra zany izy zany a. Mba mahafinaritra mihitsy ny rindra rehefa hisaotra an'Andriamanitra izay tena mahafinaritra mihitsy ny mandindika kely amin'izy iny. Halleloia. Aza dioninao, vao miratra ny masonao a, ny misaotra an'Andriamanitra. Aza mbola maika aloha ianao hoe ahoana ary izao ny fiainako androany. Fa izao foana ny teniko anao hoe efa velona tsika. Izay ny faratapony azon'Andriamanitra atao amintsika. Ka raha ny faratapony nataony dia izay sakafo hohanintsika ve, izay ho tafiantsika ve, izay ho sotrointsika ve dia heverina fa problème an'Andriamanitra. Alleloia. Ko mahereza dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Iza mbola tsy narabaiko teo a, Serina Rozmina efa narabaiko nahazo tsodrano mihitsy ary. Alleloia. Efa voateny teo daholo. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Dao rehefa nisotsika avy hatrany a, rehefa Erika. Alleloia. Erika nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany a. Mahakasika fo be foana ho ny irio. Dao ary tonga dia ampandosotsika ary a, Erika. Izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany a. Dia aorian'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny a, dia veriny eto hamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tany tompo Erika, anao ny fitenenana. Na fetanan' Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka mivavaka fiambenana ny tenako amin'ity alina ity a. Tahin' Jesosy pastera mianakavy a, dia tahin' Jesosy antsika tsirairay avy. Raisiko fahasoavana lehibe ho andray rehefa namalala ny izy araka ny tenin'Andriamanitra amintsika indray amin'ity anio ity.
raha efa vonana ianao dia raiso ny baibolinao fa hiara-mati ny tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny boky ny filasan-tsara ny Jaona. Jaona toko 7:20 andininy 7:20. Jaona toko 7:20 andininy 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny solamandry ery ambony dia vaky toy izao hoe ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Andininy 7:20. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Teto ravana malala arak'ilay solamandry tery ambony hoe ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Teto izany Jesosy ravana malala dia tena hoe nanokana fotoana ny vavahana fotsiny ho an'ireto mpianatra reto. Rehefa fantatry Jesosy hoe ho avy ny fotoana hialany ety amin'izao tontolo izao ety, ho avy ny fotoana hanolorana azy eo amin'izao tontolo izao ary akana azy indray hiverina any amin'ilay ray izay naniraka azy dia ny vavaka manokana izy ravana malala ho an'ireto mpianatra reto. Ny vavaka izy satria tsy eo amin'ireo mpianatra ireo intsony izy. Tsy eo intsony izy afaka hiaro an'ireo, tsy eo intsony izy afaka hanohana hanampy an'izy ireo, tsy eo intsony ihany koa izy afaka hananatra sy hampianatra azy ireo. Dia nahasarobidy an'i Jesosy ravana malala reto mpianatra reto, tena hoe tsy mba hoe tahaka ny olona maro mety hoe nanara-dian'i Jesosy fotsiny ireo mpianatra ireo, fa tena hoe fanahy tena nahasarotiny an'i Jesosy tokoa ny mpianany. Nanao fomba rehetra ravana malala Jesosy hitahirizana an'ireto mpianatra reto. Teto Jesosy tena hoe nitalao tamin'Andriamanitra hoe terizo izy ireo. Hitantsika izany teny izany eo amin'ny tonga angentsika dia hijery eo amin'ilay 1:12 tapany B. Ray masino, terizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatanteraka ny soratra masina. Izany tenin'ny Jesosy izany dia tena hoe mahakasika ravana malala. Tena nitalao izy tamin'Andriamanitra hoe terizo izy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy. Izany hoe ireo hoe ozy izy Jesosy teny Jesosy amin'Andriamanitra, ireo efa nomenao ahy ireo ianao nanome an'andreo mpianatra ireo mba mahiray atsika ozy izy. Dia tiany izany ireo mpianatra ireo tena hoe andova tahaka azy ihany koa, tahaka anao ihany koa, tahaka atsika ihany koa. Tena hoe teto izany Jesosy tena tiany tena hoe iray tsy saraka aminy mihitsy ireo mpianatra ireo, fa tena hoe anaraka azy any amin'izay fitoerana misy azy. Dia raha mbola teo aminy aho ozy izy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako ozy izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Tena nitandrina ry havana malala Jesosy an'ireo mpianatra ireo, nikolokolo an'ireo mpianatra ireo Jesosy, nitady fomba rehetra Jesosy mba hitehirizana an'ireo mpianatra ireo, mba hahatonga an'ireo mpianatra ireo tsy ho kivy, mba hahatonga an'ireo mpianatra ireo tsy hiverin-dalana na hiverina any amin'ny fiainana izay napodika an'ireo mpianatra ireo amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa tena nanao fomba rehetra ry havana malala ny Jesosy hitehirizana an'ireo tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Nitady fomba rehetra Jesosy hampitana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia maro ny fanoharana nataon'i Jesosy. Raha mahita isika dia Jesosy dia anisan'ny mpanao fanoharana be dia be ny amin'ny fanjakan'ny lanitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra mba hiampita bebe kokoa amin'ny olona, ary indrindra ho an'ireto mpianatra reto, mba tonga an'ireto mpianatra reto hanam-pinoana, mba tonga an'ireto mpianatra reto hakatohan'Andriamanitra, mba tonga an'ireto mpianatra reto hijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mba tonga an'ireto mpianatra reto hanara-dian'i Jesosy foana ary tsy hiala amin'i Jesosy. Satria nampahafantarin'i Jesosy fa izy dia avy amin'ilay ray. Avy amin'ilay ray izy ary ny ray no naniraka azy, mba tsy hahatonga an'ireto mpianatra reto hanana fanahiana, hanana fisainana hafa tahaka ny reto fariseo rehefa notorian'i Jesosy teny. Dia ozy izy hoe ahoana ny ilazanao fa zanaky ny ray ianao, miteny ratsy ny fanahy masina ianao,
ianao manao tsinitsinina an'Andriamanitra ianao. Fa reto mpianatra reto kosa raha vanamalala dia tena niezaka Jesosy nampita ny tenin'Andriamanitra mba hahafahan'izy ireo ino fa Jesosy dia avy amin'ilay ray. Jesosy dia ilainy rahan'ilay ray hamonjy ny olona very. Tsy vitany hoe famoarana ihany nataon'i Jesosy ilay vanamalala, fa na rehefa fahagagana izay nataon'i Jesosy tamin'ny teo mason'ny mpianany ireny dia nanehoan'i Jesosy fa Andriamanitra dia ao aminy. Nanehoan'i Jesosy fa izy no Andriamanitra velona izay nidina tetỳ tany hamonjy ny olona, hanafaka ny olona amin'ny fatorana, hanasitrana ny olona amin'ny aretiny. Satria tena hoe betsaka ny fahagagana nataon'i Jesosy teo anatrehan'ireto mpianatra reto, ary natonga an'ireto mpianatra reto rehefa namalala nijanona teo anatrehan'i Jesosy, nijanona teo amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra satria nahita izy ireo fa tena Andriamanitra velona Jesosy. Araka ny teny Petera rehefa nanontany Jesosy hoe ataonareo inona moa hozy izy Jesosy tamin'ireo mpianany, dia hozy izy Petera tamin'i Jesosy hoe ianao ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Tena nampahafantarina zany amin'ireo mpianatra ireo fa izy ny tena zanak'Andriamanitra, izy avy amin'ilay ray. Tsy tahaka an'ireto fariseo reto raha vanamalala rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe nangidihidy sofina ny tenin'Andriamanitra izy ireo, nangidihidy sofina ny filazantsara marina izy ireo dia avy amin'Andriamanitra velona. Fa mbola manantena foana izy ireo fa ny fampianarana izay hoentin'ny mpaminany izay mbola olona ihany no tena marina ry vanamalala. Fa tena naseho an'i Jesosy an'ireto mpianatra reto fa izy ilay Andriamanitra velona tonga tetỳ tany, tonga nofo ary hamonjy ny olona rehetra, hamonjy ny izay olona very, hamonjy ny fanahin'ny olona rehetra, eny na ny fanahin'ireto mpianatra reto ry havana-malala. Dia tena nakasika ilay tenin'Andriamanitra teto rehefa notran-dremako ozy izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana mba hatateraka ny soratra masina. Tena kolokoloany Jesosy mihitsy izany ireo, tena hoe niezaka mihitsy Jesosy tahaka ilay fanoharany Jesosy ny amin'ilay ondry very, ilay ondry ray very nanana zato izy ondry zato dia very ny ray tena verany teo 7:40. Tena hoe tsy tiany Jesosy ny very mihitsy izany na dia iray reto mpianatra reto, afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana hozy izy mba hatateraka ny soratra masina. Dia tena nivavaka izy rehefa namalala rehefa hiala ety amin'izao tontolo izao ety izy rehefa fantany fa hody any amin'ny ray izy, fantany fa maro ny zavatra anjohan'ireto mpianatra reto ary tsy mora ny lalana atrehan'ireto mpianatra reto, tsy mora ny zavatra hitranga ho hitan'ireto mpianatra reto satria tsy mahazatra an'ireto mpianatra reto izany hoe Jesosy teo amin'izany, tsy mahazatra an'ireto mpianatra reto hoe omboany izany Jesosy Kristy tompo ray zanaka sy fanahy zany ry havana-malala. Dia tena nitalao mafy Jesosy tamin'Andriamanitra mba hitahirizana an'ireto mpianatra reto. Izay nahatonga n'ity teny ty hoe mana-masina azy ozy izy amin'ny fahamarinana, ny teninao ozy izy amin'ny fahamarinana, mana-masina azy. Izany hoe mila masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra foana zany reto mpianatra reto mba hitahiry azy, satria tenin'Andriamanitra ny fahamarinana izay efa tao anatin'ireto mpianatra reto izany dia mbola tiana ny teny izay rehetra azon'ireto mpianatra reto avy tamin'i Jesosy izany dia mbola tiany Jesosy ho hamasin'Andriamanitra ihany rehefa tsy eo izy dia mba hanamarina an'izy ireo, mba hahafahan'izy ireo mijoro ry havana-malala, mba hahafahan'izy ireo mahafatra sy miatrika ny ady izay lalovan'izy ireo, satria tsy mora ny ady natrehan'ireto mpianatra reto tao aorianan'i Jesosy. Ary fantatritsika tsara izany fa nandalo fanenjehana ny mpianatra mba hahatonga an'ireo mpianatra ireo tsy hiverin'ny-dalana, mba hahatonga an'ireo mpianatra ireo hihiro sy hakatoy foana ny tenin'Andriamanitra, ary tena hoe hifantoka sy hifikitra ny tenin'Andriamanitra ry havana-malala, satria tenin'Andriamanitra io ihany no teny famonjena antsika, tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra no manafaka antsika tsy ho andevy ota, amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ry havana-malala mahatonga antsika azo an'ilay fiainana mandrakizay, andovantsika an'ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny tenin'Andriamanitra ny ahafahantsika mahita an'ilay famonjena ry havana-malala. Na dia maro ry havana-malala milaza fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy ilaina, tenin'Andriamanitra dia tsy nanana sakafo, ny tenin'Andriamanitra dia efa mahavery,
tenin'Andriamanitra be dia be ho miteny hoe atao inona izany tenin'Andriamanitra izany, tsy ilainy izany eo amin'ny fiainana, angano izany, tsy ariavana diso izay milaza an'izany teny izany ary diso izay olona manao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra dia tenin'ny fiainana. Tenin'ny fiainana mamoky ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Mbola tiako hampahirezana antsika ihany ry havana malala fa tena sarobidy amin'Andriamanitra tsika, sarobidy amin'ny Jesosy tsika. Jesosy ilay mifona atsika foana eo an-tanakavanan'ilay iray, tena mamindra fo foana Jesosy, mangataka famindram-po foana Jesosy ho atsika. Noho iny mba tiany hitahirizana atsika mba anisany tsika andovan'ilay fiainana mandrakizay, anisany tsika hiara-petraka aminy eo amin'ilay tanakavanan'iray, araka ny teniny ity tamin'ny reto mpianatreto 4:4 manao hoe ray eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa tia ahy ianao fony sy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Tena nangataka teto Jesosy hoe tiako kosa izy ireo mba ahita ny voninahitro, ary tiako ireo tena hiaiko fa izaho ilay Andriamanitra velona midina teny an-tany tetỳ an-tany mba hamonjy azy ireo, mba hamonjy ny olona tsirairay avy. Dia tahaka izany koa tsika ry havana malala, tsika ry havana malala dia mpianatra Jesosy tsika, ary Jesosy te hitahiry atsika dia naniraka ny fanahy masina izy mba hampita ny teny izay voasoratra, teny ny fahamarinana mba ao anatintsika. Amin'ny alalan'iny izany, amin'ny alalan'ny mpanompony, amin'ny alalan'ity baiboly ity, amin'ny alalan'ny teny izay azo tamin'ny fanahy masina. Ka izany indrindra ry havana malala ny tokony tsy tsintsiniavantsika ny tenin'Andriamanitra, mila mankatony ny tenin'Andriamanitra tsika, mila mihinana mihitsy io tenin'Andriamanitra io, raisintsika eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ihany no mamonjy fanahintsika, no mamonjy atsika amin'ilay ratsy ary ny azahoantsika amin'ilay fiainana mandrakizay sy ny fanjakan'ny lanitra. Dia misy matoky ry havana malala fa mahakasika anao indray izany teny izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy izay mihaino. Aleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Erika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie marifity anao ary dia Jehovahandriamanitra hiara-dalàna aminao dia izy ny hamaly fity izay rehetra vitanao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Erika. Halleluia. Mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra iny. Halleluia. Mino fa akasika antsika rehetrarehetra Jaona 7:20 andiny 7:20. Mbola ao ve nareo Madagasikara ao? Mba sy présence kely azafady. Nareo Madagasikara mbola ao ve nareo mba manao présence kely azafady izay mbola eo, fa raha ny Charline aloha mbola io hitako eo, Anitra Clarisse koa mbola io hitako eo. Manao ahoana nareo any Antsirabe, any afara Manakara, Atsira Antananarivo, eny amin'ny bypass ny any Ivato, manao ahoana bypass ny Ifary, mbola ao Anitra Clarisse isaorana an'Andriamanitra. Jaona 7:20 ary tonga dia anomboka ary tsika. Ny any ranabavy Erika moa somary nitsotsompony ny 13:20 dia fa voatiako manontolo ty Jaona 7:20 satria betsaka ny zavatra mahakasika ao Jesosy nivavaka ho an'ny mpianany ity dia betsaka ny zavatra teny mahakasika ao ka aloha vakitsika manomboka amin'ny 1:1 hatramin'ny 2:20 no andresantsika fampahirezana. Misaotra anareo koa mankasitraka amin'ny mpitoro tentsika fa mampahery anareo foana ny fankasitrahana izay ataonareo. Ny soramary dia vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Naran'i Jesosy 1:1 rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nananatra ny masony ho any amin'ny lanitra izy ka ny hoe ray tonga ny fotoana. Mankalazany zanakao mba hankalazany ny zanakanao. Araka nanomezanao azy fahefana tamin'ny nofo rehetra mba amin'ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao.
izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Zaho efa nankalaza tety ambony tany, vitako ny asany menao ahy ataoko. Ary ankehitriny indray mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny rahako nanina taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ajanontsika eo aloha. Aleloia. Vita ny asan'i Jesosy, sambatra Jesosy. Tena sambatra. Raha ovintsika ny afaka hitena izany rehetra an'Andriamanitra ry havana hoe vita ny asany menao ahy Andriamanitra. Mba azonareo an-tsaina ve ry havana izany hoe tena hoe soulagement tanteraka mihitsy izany hoe hiteny amin'Andriamanitra, Andriamanitra vitako ny nasiana nataoko. Halleloia. Za teniko anareo fa ilay vita sabaty ny fotoana hidirako ao anaty fandrinako tena mahafinaritra anahy indrindra, fahasambarako indrindra dia rehefa sabata sabotsy alina. Vita ny fotoanantsika rehetra. Mety mbola misy fandraisana fanasan'ny tompo any anay mantsy rehefa sabato dia izao ny programa. Mifono maraina dia vao mifono maraina to dia midina ato anatin'ny tefitrano ity dia mamelona ny fitaovana dia manomboka eo Jehovah Andriamanitra daholo amin'ilay androany izao mbola nisy hoe niasa tamin'ny maraina, niaona tamin'izao, nandeha tary, nandeha tatsy sy ny sisa. Ary rehefa sabata io tena hoe manomboka ianao ny maraina, velona reto fitaovana reto manomboka eto amin'ity toerana ity mandeha fa nireny fandaran'izy mirahalahy Tody Jonathan. Vao tapitra iny lansena ny Zoom miditra anaty commencement. Tena teneko anareo misy fotoana ny sabata rehefa sabotsy ohatr'ireny, ataoko hoe sabotsy ny tontolon'ny andro, rehefa sabata ireo zanak'areo tsy mifakay, ireo zanak'areo tsy hitan'ireo raha tsy ny hariva. Efa samy vononao daholo mantsy ny sakafo, efa zatra izany dia tena hoe tontolon'Andriamanitra fotsiny tsotro izao. Vita ny commencement dia manomboka indray ny fanomanana ny live sy ny toriteny. Tapitra indray ny toriteny ilay tsika ilay sabata hariva ireny dia mbola miditra anaty Zoom na mandefa nasan'ny tompo na manao fiderana na manao délivrance na mifampahery sy ny sisa any amin'ny amin'ny valolo sasany any. Tapahany ny Zoom, mandeha misakafo, miakatra mandeha matory amin'iny fotoan'iny ny tena tsapako an'izany hoe saotra Jesosy, tena sambatra. Halleloia. Tena tsapako ny zavatra vitako an'Andriamanitra aloha. Fa neny Jesosy teto mbola mihoatra lavitra noho izany. Manao ofotsika rehefa vita ny sabata. Viteny Jehovah. Halleloia. Akaina ny rapitso ny lahadiny iny aza mieritreritra ny hitany mihitsy mesazinareo raha tsy any amin'ny 12 atoandro any satria manino matory. Vita neny Jehovah. Tena tsapanao mihitsy ny sambatra be ianao. Fa neny Jesosy eto mbola mihoatra lavitra ka hafiren'izany ry havana. Miteny Jesosy hoe tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao, ankalazao amin'izay aho Jehovah. Rehefa vita nge ry havana ny natsen'Andriamanitra atao, tsika mihitsy mangataka amin'Andriamanitra mba hankalazao ny zanakao Andriamanitra. Mba hankalazao aho izy Jesosy, mba hankalazako anao. Satria afaka miteny an'izany Jesosy, satria vita ny sitrapon'Andriamanitra. Andaontsika hianatra anao sitrapon'Andriamanitra, fa mahafinaritra izany mahavita sitrapon'Andriamanitra izany. Halleloia. Vita ny anazy. Ho vitantsika ny ry havana ny zavatra izay nasian'Andriamanitra ataontsika eto amin'ity tany ity. Nametrahan'Andriamanitra anjara ity dia ianao io mavesatra ny adidy ety amintsika, fa neny Jesosy mbola lavitra be any, mbola mavesatra lavitra noho izany. Ty teny ity koa tiako mba marihana anatin'ny Baiboly. Inona ny atao hoe fiainana mandrakizay? Ny atao hoe fiainana mandrakizay dia io hazavain'i Jesosy eo amin'ny dininy fahatelo. Izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao. Ny fiainana mandrakizay dia ny fahafantarana an'Andriamanitra.
izay Andriamanitra tokana sady marina. Tsy misy roa izy fa Jehova rery. Ny fiainana manak'izay dia ny fahafantarantsika ny Jehova Andriamanitra sy Jesosy Kristy ilay lalana mankany amin'ny ray, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fahafantarana azy mianak'ireo zany ny atao fiainana mandrakizay. Zaho ozy Jesosy anjemeva rehefa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ataoko. Ary ankehitriny indray mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny rahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Io andininy fahadimy io rehefa misy manontany nareo amin'ny 25 Desambra fa nahoana nareo, zay zao vao androany mihitsy niresadresaka an'izany, mampionona koa tany am-piasana. Hoe tsy manao krismasy. Iza moa niresaka tamiko tamin'ny mesazy androany, niteny hoe izy tsy manao krismasy. Nisy olona niresaka tamiko teo hariva teo tokoa kely. Ahoana zao fa ny manana ny fety? Ka inona moa ny fety homanina fa dia ohatran'ny isan'andro ihany. Zay io tsy manao krismasy. Fa maninona tsika ny tsy manao krismasy? Io anisan'ny antony anankiray. Jaona 7:15. Ankehitriny, raha eo mankalaza anao amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny rahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Mbola tsy nisy izao tontolo izao Jesosy efa teo niaraka tamin'Andriamanitra. Tonga nofo Jesosy mba ho afaka ho vonona ny azo fijaliana halatsaka raha. Ny fanahy tsy afaka halatsa-drà. Fa tsy maintsy natao tonga nofo izy, hialehibe izy, hiainan'ny olona izy, dia miaina amin'ny maha-Andriamanitra azy, dia nampianatra ny olona nametraka finoana dia nanangana ny finoana kristianina. Izany hoe nandalo fotsiny izy teto fizy efa teo foana. Izay anisan'ny antony anankiray tsy hankalazantsika krismasy. Faharoa manarakaraka an'izany, tsy mankalaza krismasy tsika satria izao malaza lavitra mihitsy ny dadabe Noely noho Jesosy rehefa krismasy dia mba jereo ao anatin'ny baibolinao raha mahita resaka dadabe Noely ianao dia mba omeo anahako. Fa dia tafiditra any am-piangonana dadabe Noely izao fa dadabe Noely nefa sampy. Tena sampy be mihitsiny. Alleluia. Sapin sampy. Ary manasanareo mihitsy mba manaovy nareo, mba mikarokaroka kely nareo dia teneno hoe inona ny netim-boan'ny sapin, inona reny bolina apetraka amin'ny sapin ireny ny hevitra ireny. Taloha misy Andriamanitra anankiray anaovana sorona. Zazakely daholo anaovana sorona aminy. Mialohan'ny andoroana ireo zaza ireo alatsa-drà dia dorina, atao fanatitra, tapahana ny lohany. Mialatsiny manakiriko be izay tantara teneniko an'izay dia ireny karandohan'ankizy avy-tapaka ireny ahantona amin'ny hazo eo afovoan'ny tanàna dia miodikodina eo ny olona mivavaka. Izany ny antony hitana hoe sapin dia misy an'ireny bolina mangina ireny, ny endrika ny tantaran'ireny taloha dia izany. Lohan'ankizy miantona ireny rehetrarehetra ireny. I dadabe Noely dia tsy inona akory fa dia tena sampy. Fa tafiditra tadidinareo foana resaka konsily asan'ny apôstôly toko 10 ilay mivakitsika tatoitsika indray sabaty iny. Fa vokatry ny marimaritra iraisana avokoa no natonga ka i dadabe Noely tonga hatrany anaty fiangonana. Ny sapin no haingony tonga hatrany anaty fiangonana. Ary izaho mangataka aminao androany, izaho tsy manery anao tsy manery anao izaho. Fa raha azonao atao, aza asiana sapin ao an-tokantranonao. Raha azonao atao, aza antokantona eo valavaranao eo izany dadabe Noely izany. Aza vela miara-maka sary amin'ireny kory ny zanakao. Tsy manery anao fa za fotsiny miteny anao, andramo ka izao. Andramo amin'ity taona ity, raha mbola tsy nanao an'izany hoe mahasorena antsika izany na izay ary sorena taloha. Vao nanomboka nitoriana izany hoe tsy hanao krismasy izany. Enina nareo koa dia tena fa nanomboka nisokatra ny fiainanay tamin'ny fotoana tsy nanasianay nijorojoro ny sapin io tao tokantranonay intsony. No tsaroana tena nisy zavatra nisokatra dia ny fahasoavan'Andriamanitra niditra teo amin'ny tokantranonay. Alleluia. Izaho zao tamin'ny herinandro
za sy ny mpiara-mianatra tamiko nandeha naka nividy sapin amin'ny fiasananay fa tsisy dikany amiko izany, tsy hazo ohatry ny hazo anay fa tsy ataoko ao an-trano iny fa any anatin'ny fiasananay. Marina daholo zavatra tenenareo rehetra momba ny Noël sy ny zavatra rehetrarehetra. Fa za miteny anareo fa tsy rehefa tena ho azavaina anareo dia fantatrareo ny marina fa tena zavatra zava-doza ny ao ambadiky ny fankalazana an'io Krismasy io. Betsaka moa ny rehefa tory andretsika rehefa Desambra no tsy faly. Tena tsapanay mihitsy izany. Izay koa teo amin'ny toerinareo taloha tena tsy faly mihitsy. Atao am-piangonana zay, atao an-trano zay taloha, hoentina am-bavaka, anandalo volana Desambra tamin'izany, niditra tao tokantrano ireo mpitondra vavaka, vao nahita ny sapin dia taitra. Dia hitanay mihitsy hoe fihetsika eo dia mba sorena mihitsy izy mampiana rehetra tena olona tena tsy azoko mihitsy, dia maninona zao ilay sapin. Fa ankehitriny aho miteny anao, tena maninona tokoa. Fa Jesosy dia efa teo foana ary tsy mbola nisy mihitsy tao amin'io baiboly io. Isika moa dia aroany ihany ny fotoana izao sady hanazavana an'izany. Mety tsy manana fotoana intsony isika raha fampianarana manokana tahaka ny taloha. Fa miteny anao fa jereo ao amin'ny baiboly raha mahita ianao teny anankiray ka milaza Andriamanitra na milaza Jesosy na milaza ny apôstôly dia tsarovy ity andro naterahan'i Jesosy ity. Naterahan'i Jesosy eto amin'ity tany ity tsy zava-dehibe tamin'i Jesosy. Ny alina teto ary ny namaika azy. Fa ny tena zava-dehibe tamin'i Jesosy dia ny mpampatesany. Alleloia. Da ataovy izao izy ho fahatsiarovana. Oka ho tsarovana ity alina ity. Ary natsiary Paoly tamin'ny alina izay namadihana azy Jesosy, izaho koa manandray taminy koa izy. Izany koa natolotra anareo androany ny Koritianina any. Ny Pasika, ny fampatesan'i Jesosy ny zava-dehibe. Fa raha ny Krismasy tompoko dia rehefa dinihanao io ten'Andriamanitra io, tsy nisy nilaza mihitsy ary tsy voaporofo ara-baiboly mihitsy fa Krismasy 25 Desambra Jesosy niteraka. Fa ny 25 Desambra kosa dia fetin'ny masoandro izay ankalazaina satria miposaka ny masoandro tany amin'ny toerana izay nampisy ny aingan'ny fankalazana Krismasy. Alleloia. Dia fetin'ny masoandro io fa nezahana noho ny marimaritra iraisana noho ny konsily dia nezahana mba tonga ny jentilisa mba hazodiditra am-piangonana dia mba tsy nekekena teo ihany nefa rany nahazo toerana tao amin'ny tempolin'Andriamanitra tata-be Noely. Dia any am-piangonana any zao efa misy sapin any. Any am-piangonana any zao efa misy tata-be Noely. Dia hitanareo amin'izany fa tsy sitrapon'Andriamanitra ireny. Ka dia mialatsiny aminareo alatsiny aminareo fa izay ny zava-misy ary izay ny zava-marina. Ary tsika tsy mahafinaritra ny olona nataontsika fa ny sitrapon'Andriamanitra no ezahantsika ataontsika ho voninahitran'Andriamanitra. Alleloia. Zahantsika ny amin'iny. Ndiny ny fahinintsika izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao reny ka nomenao anotandremana ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao fa ny teny izay nomenao dia nomeko azy kosa ka miraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao ary nio izy fa ianao no naniraka. Za mangataka aminao azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao fa ho an'izay nomenao satria anao izy. Teto izany Jesosy hivavaka ho an'ny mpianatra. Hivavaka ho an'ny mpianatra Jesosy. Tsy ho an'ny olona izay tsy nandray. Jesosy tsy mivavaka ho an'izao tontolo izao fa mivavaka ho an'ny mpianatra izay nandray ny tenin'Andriamanitra. Kanino an'i Jesosy? Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao izy fa ho an'izay nomenao satria anao izy. Alleloia. Ary izay rehetra dia anao. Ary izay anao dia hitambaran'i Jesosy sy Andriamanitra tsika reto. Rehefa an' Jesosy tsika dia efa an'Andriamanitra koa. Ary rehefa an'Andriamanitra tsika dia an' Jesosy ihany koa. Alleloia.
ary izay rehetra izay arehetra dia anao ary izay anao dia rehefa kalazaina eo aminy andiny raika amby folo ary tsy hoeto am'izao tontolo zao ntsony fa izy reto no hoeto am'izao tontolo zao ary za makany aminao andeha zany Jesosy tsy afaka mitondra ny olona rehetra izy raha ny sitrapony Jesosy dia nentina nanaraka azy ny mpianatra satria fantatry Jesosy ny zavatra ny ainan'ny mpianatra tsy tian'izao tontolo zao izy rehefa kitsika ny ten'Andriamanitra ary tsy hoeto am'izao tontolo zao ntsony ahako fa izy rehetra no eto am'izao tontolo zao za makany aminao raha maisino tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay antsika sarotin'i Jesosy tamin'ny mpianatra Jesosy Andriamanitra tany io izy tsy mety intsony raha ny sitrapony Jesosy dia nentina nanaraka azy ny mpianatra satria fantatry Jesosy ny zavatra hoatrehan'ireo fantatry Jesosy ny zavatra sy ny fakapanahy ny fanangolena ataony devoly an'ireo mpianatra ireo fantatry Jesosy fa isan'andro ireo dia hiatrika zavatra mafy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy tsy azo Jesosy nentina nefa mpianatra mila mijanona eto dia ny anerin'i Jesosy nakataka tamin'Andriamanitra izy raha eo tehirizo ireo zava-dehibe ny zavatra nakatahan'i Jesosy zany ry havana hoe tehirizo ireo fa raha tsy tehirizin'Andriamanitra ireo dia very ireo za mivavaka mba ho tehirizin'Andriamanitra sika rehetrarehetra ty misy teny anankiray mahakasika anahako ny toy an'io dia ozy ny ten'Andriamanitra tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao mba ho ray ihany izy tahaka ny maharay antsika raha mbola teo aminy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana ihany mba hatateraka ny soratra masina ny mpianatra nahajoro rehetrarehetra ireo ry havana tsy nisy avy amin'ny mpianatra fa ahonaninona ny mpianatra ny voatahiry satria Jesosy nangataka tamin'Andriamanitra notandremako izy ireo izy mba tsy ho very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatateraka ny soratra masina amin'ireo mpianatra 12 ireo ny anankiroa 1 voatahiry fa ny ray ho very ary mampalahelo Jodasy zany na tonga ny Jodasy tsy bedy Jodasy mpitazona ny kitapon'ny mpianatra dia voalazany ten'Andriamanitra fa i Jodasy io dia mpangala tety i Jodasy io dia mpangala bola i Jodasy io dia mpanao compte vilana dia anila manilika foana izy mitazona dia ohatra hoe andeha voyage sika zany ohatrina ny vola lany andehanantsika amin'ny voyage andeha toteny 3 millions mety ny gonfleny Jodasy 1 million amboniny na mety misy 10 millions anaty kitapo ao dia anaovany facture kely tsy mety raha mofogasy tokony 100 000 francs lazainy fa 200 000 francs azonareo le izy zay nitoetra ny Jodasy tao anivon'ny mpianatra hatramin'ny hita tanan'i Jesosy ny volan'ny mpianatra dia nangala tety Jodasy ary nangala bola Jodasy fa tsy bedin'i Jesosy izy na dia fantatry Jesosy tsisy miafina amin'ny ara-zavatra nataony Jodasy satria nahoana satria fantatry Jesosy no avin'ny Jodasy fantatry Jesosy no avin'ny Jodasy fa na ho tehiriziny io na ho tandremana io efa voasoratra fa very ampalahelo zany raha manao ny tsy mety tsika ka tsy bedin'Andriamanitra ndao tena ampisaina antsika izany hoe misy olona eto tena efa mivavaka dia manao ratsy isan'andro fa tsy tenenin'Andriamanitra tsisy ninona tonga tsisy fanitsiana mandalo amin'ny fiainany mitandrema ianao sao tsika falifaly hoe manota dia tsisy ninona mitranga i Jodasy ry havana nanota fa tsisy ninona mitranga aindraiky 12 tato ambadika tato notandreman'i Jesosy nitandrina mafy Jesosy tsy vokatry ny
hafanam-pony Petera, tsy vokatry ny fahatsoram-pony Jakoba, tsy vokatry ny fandeverana milioka ry havako malala, tsy vokatry ny hafanam-po an'zy Jakoba i Jaona, tsy satria kory Jaona tian'i Jesosy de zay no nampijoro azy, tsy satria kory Petera mahery fo de zay no nijoroany, fa Jesosy no nitahiry azy. Ianao raha mbola eto ianao mandraky tiny androany de ndao irehare amina zavatra anankiray de satria tiany Jesosy tsika. Ninon'inona nataon'ny mpianatra nisy tanao tsy nety tao fa eto mivoaka marina fa tao ambadika tao eo Jesosy mitandrina mafy an'ireo, miasa mafy mihitsy Jesosy, tsy mitahiry sy mitazona ny mpianatra. Isika rehetrarehetra reto fantaro manomboka androany tsy misy mahatahiry ny tenantsika isika. Ekeko fa misy ny tenany amin'ny bokin'ny Joda, ony any amin'ny bokin'ny Joda misy tena anankiray ndrasy Joda, ny Joda moa dia toko anankiray ihany, any Joda faha 1 ny ten'Andriamanitra hoe ary tehirizo ny tenanareo rasika dia ny Joda 20. Fa ianareo kosa raha malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny andro famindravam-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Tehirizo ny inona ny ezaka tokony atao zany rehefa tsy eo Jesosy miezaka mitahiry ny tenantsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana zany tsika tia an'Andriamanitra, betsaka angeravana mila zavatra tandremana. Ao anaty valo angeravana misy rirany anankiefatra, misy rindrina, misy sisina vala hazo mibahana antsika anankiefatra. Rehefa tsy tafavoakato de tafavoakato, zay tafavoakato zay tafavoakato, ary tsy voatazontsika zany, ary tsy hatahiry ny tenantsika amin'izany tsika. Fa ny tenenina antsika teo tahirizo ny tenanareo ao amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Zany tia olona anankiray na tia an'Andriamanitra zany safidy aty anatintsika, haitsika zany hoe za itia ny tia Andriamanitra ity, haitsika zany. Ary ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny ahafahan'i Jesosy mitahiry atsika, ahafahan'Andriamanitra mitahiry atsika. Hozy izy Jesosy hoe za Andriamanitra miangavy anao aho, halleloia. Jaona 20 sika teo tsy hoe eto amin'izao tontolo izao tsony izy ozy izy, fa izy reto no eo amin'izao tontolo izao. Ray masina tehirizo ireo amin'ny anaranao izay omenao mba ho ray ihany izy tahaka ny maharay atsika. Androany androany mivavaka ho antsika menakavy. Io tsy misy hoe satria ianona matanjaka be fiainam-bavaka. Androany ny eo andresaka tamina mpanompon'Andriamanitra ny ary nanompan'Andriamanitra zokiko ara-panahy. Dia izao mba zavatra ny teneniny anahako, tena voakasika be mihitsy ny foko teo. Raha toy izy mbola tadidiko izy ny fiainam-bavaka ao taloha, mbola ohatrany ve ianao izy izy. Za rehefa ko malalako taloha ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary tsisy reharehako zany na kely. Fa ny ritmako ny vavako taloha tena tsaroke, tena mifoha amin'ny 3 maraina ozy nareo dia mivavaka hatramin'ny 5 maraina. Ary tena mivavaka tena tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe tena tao anatin'ny foko rehetra mihitsy. Tena kotsa misy fandriana zay eo amin'io fandriana io no andoarika vavaka, fa tena kotsa ny ranomaso io idrahan'io fandriana. Adiny 5 raha kely indrindra adiny 2 isan'andro mivavaka taloha. Hozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra, rato mbola ohatr'ireny ve ianao izao izy? Hozy tsy dia ohatr'ireny intsony aho satria efa tena maro ny hatrehana, tsy ampy intsony ny fotoana hoe tsisy intsony izany fotoana izany. Fa izaho miteny anao androany, raha mbola anananao ny fotoana, mbola anananao ny fahafahana, ataovy izay hampitombo ny fiainam-bavaka ao.
nampahereziny atao jereny ny asan'Andriamanitra kely ataontsika eto dia ozy izy hoe hitanao izy ireo zavatra ataonareo vokatry ilay fiainam-bavaka taloha tadidiko ireny ozy izy zay misaotra Jesosy. Aiza intsony tokoa moa ry havana ny ahafahako mivavaka adiny 5 isan'andro amin'izao zavatra iainana ty andafo izao amin'izao fiainana izao. Sarotra be zany. Fa misaotra an'Andriamanitra efa nisy aloha zay. Ezaka fa za miteny anao tsy mbola amin'ny alalan'izany ny ahafahana mahatahiry atsika fa tehirizo ny fonao ho tia an'Andriamanitra. Ny olona tia an'Andriamanitra tsy mila manana chronomètre zany tsy maintsy mahavita vavaka adiny 2 andro tsy izany. Tsy tadidina akory adiny 4 ianao no mivavaka rehefa mivavaka satria anao tia. Rehefa tia ngery havana te resaka foana ahoantsika rehefa mity ny olo tiantsika fa tsy misy fotoana tena taloha publiphone reny ny amin'ny telefona miantso ny olo tianao ianao miantso mampionona ianao any anaty fiasanany any 4 unité 100 unité ohatrany tsisy raha amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina dia ahoana mampiona efa matonga andry satronao foana iresaka. Nahoantsika ny milaza tia an'Andriamanitra fa tsy tia resaka amin'Andriamanitra. Amin'ny teny anao crédit ve ny laninao ahafahanao manana fiainam-bavaka, ahafahanao manana fiainam-panahy. Ozy raha nabavy any Madagasikara, pastera tsy azonao an-tsaina mihitsy fa lafo be ny crédit laninay aty. Mampahiry anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy ho tahin'ny tompo nareo. Raha mbola Jehovandriamanitra mitadiavinareo ka andanianareo vola sy harena, tsy maintsy hitanareo izy ary tsy maintsy honerana izany. Fa zao ny ahavoatahiry atsika Jesosy mitahiry atsika fa isika misy ezaka anankiray mba ataontsika dia ny mitahiry ny tenantsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Betsaka ny zavatra mampiala antsika amin'ity zao fivavahana ity. Betsaka ny zavatra mahakivy atsika ary raha ny tena marina tokony efa tsisy teto tsony tsika rehetrarehetra. Tsy zany mahery, tsy ianao ny mahery raha tonga eto ianao androany. Ankalazan'ny faheno taontsika nisy in'izao fandaharana izao amin'ny volana janvier. Faly mahita efa teto izany hitody Raolosoa izany tamin'izany fotoana izany. Efa teo mankarakara mpijery maraina eo izay zandry aina izany tamin'izany fotoana izany. Efa teo ao anaty vavaka miaraka amin'ny groupe izany Jonathan, any Zamina kamaradin'i Jesosy. Alleluia. Maninona reo mbola eo? Tsy izany no hitahiry an'ireo. Tsy manana fahefanany amin'izany aho. Fa Jesosy kosa nivavaka ho anareo rehetrarehetra ka na dia eo aza ny tafio-drivotra manala antsika. Jodasy efa tsisy azo natao tamin'ny ntsony. Ary raha Jodasy iny na nivavaka be aza pareno na dia mivavaka be sy mibebaka be efa voasoratra. Misaotra an'Andriamanitra raha 12 mpianatra ny anankiray tamin'ireo no nitenen'i Jesosy. Afa-tsy le ary notandremako izy ka tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezany. Jodasy mantsy zanaky ny fahaverezany. Soa ihany fa raha amin'ny 12 no tsisy azo atao amin'ny ntsony. Fa ny 12 izay rehetra azo atao aminy dia ataony. Tsika reto nge ry havana malala tena teneniko anao hoe raha ny toetrantsika, ny toe-panahintsika, ny toe-panompontsika, ny fomba fisainantsika ka izany ny amonjenantsika tsisy voatahirentsika naray ary. Fa Jesosy mitandrina antsika io. Jesosy ny tena mpitandrina. Jesosy mitandrina antsika matoy izao antsika. Mikivalavalintsika ry havana. Mivilivily ny lalana alehantsika. Fa hoy Jesosy notandremako izy ka tsy misy very. Afa-tsy le ray. I Jodasy zany na nivavaka sy ny fadianina
efa voasoratra ho very. Isika indray na de maditra azy tandreman'i Jesosy tsy ho very. Ohatra ny te hilaza hoe tsika reto ve zany voasoratra no vovonjy? Ry havako malalako, tianao Jesosy. Zay ny valiny teny tiako omenanao androany. Tianao Jesosy. Tsy herinao no mahatonga anao mbola eto ohatran'ny androany. Za tena teneniko anareo tsy voatanisako tsony nisan'ny olona, tsy voatanisako hatramin'ny vavahako mandrakitiny androany, tsy voaisako tsony ny olona anankiray mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana. Fa tsy voaisako tsony nisan'ny olona miala amin'Andriamanitra vao vatany vao misy valimbavaka kely, vao vatany vao misy fahasoavana kely, dia miala amin'Andriamanitra ny mamaky. Ry havana, tsy zanaky ny fahaverezana ianao fa miverena. Ataon'Andriamanitra ny zavatra. Jesosy hatramin'izao mbola miasa amintsika rehetrarehetra izao. Ary Jesosy rehefa mivavaka ho an'ny mpianatra, ao aorianao mbola vakiantsika rehefa avy eo, any amin'ny 9:20, nefa tsy ho an'ny reto ihany izy ny angatahako, fa ho an'izay mino ihany koa no miteny. Mivavaka io zany vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany sy isika. Alleluia. Andiny 13 izao. Fa ankehitriny mankany aminao ary zany teny zany no ilazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hananany ny fifaliana, ny fifaliko tanteraka ao aminy. Andiny 14, efa nomeko azy ny teninao ary hala n'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao. Tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Voavatany vao nomeny Jesosy atsika ny teny, niaraka tamin'izay halan'izao tontolo izao tsika. Ary mifalianao raha halan'izao tontolo izao satria tena voarainao ny tenin'Andriamanitra. Meko azy ny teninao ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao. Ny ampahataranao fa nandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia satria izao. Tsy naman'izao tontolo izao tsony ianao. Nahoana no misy olona manana eritreritra sy mitory, fa rehefa mitory tenin'Andriamanitra isika, dia mbola afaka manao fiainan'izao tontolo izao. Mieritrereta sao mbola tsy ny tenin'Andriamanitra no niraisinao. Fa ny tenin'Andriamanitra voaraisitsika ny tenin'ny fahamarinana, tonga dia tsy naman'izao tontolo izao tsika, to dia miady amin'izao tontolo izao tsika, tonga dia fa lasa tsy naman'izao tontolo izao tsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia na izany aiza nefa, araka ny teniko taminao, Jesosy tsy afaka nitondra ny mpianatra. Raha ny sitrapon'i Jesosy nentin'ny niakatra ireo, hoy Jesosy hoe raha 12, raha 1:20 no tonga ny an-danitra, faly basy nareo an-tsaina moa rehefa manjany hoe fifaliana be ao an-danitra ho ampanota ray mibebaka, ray. Tonga dia ny lanitra ray manontolo mihitsy miasika hatramin'ny orkestra rehetrarehetra ao an-danitra ao, mpanota ray. Jehovah tsy niteny hoe 10, Jehovah tsy niteny hoe 100, Jehovah tsy niteny hoe 1000, ray fifaliana be ao an-danitra. Ko nahoana moa izy ianao tsy eritreretinao fa satry ny Jesosy hitondra mpianatra 1:20 hiary hiakatra aminy, efa mba misy 1:20 aloha reto. Sao reto miverin-dalana, sao reto resy anady Jehovah. Alors reto etiko, hoy Jehovah, atsanondreo. Fa reo ny aparitantsika hitory. Fa mbola any zany rado rakody salama, mbola any zany mampionona raherin-janahary, mbola any zany hitody Raolosoa, mbola any zany Razana Soa Sylvie, mbola any zany Iama, mbola any zany Koda Leoni, mbola any zany Ratanemy Richardine, mbola any zany Ranorosolika ka averao mpianatra ijanona. Alleluia. Hozy tokoa Jesosy. Andiny 10. Za tsy angataka aminao mba hampiaraza amin'izao tontolo izao. Satria raha miala eto amin'izao tontolo izao reo, tsy voavonjy meva. Raha miala amin'izao tontolo izao reo fa entiko miaraka amiko, tsy voakasika iaina. Raha entiko miala miakatra amiko ny mpianatra, tsy voavonjy Angela Harvey sy Fabiola Zanakandapa. Amen Jesosy. Hozy izy Jesosy, Andriamanitra, za mangataka amin'ireo, tsy nialany eto amin'ity zao tontolo izao ty, fa mba hiaro azy kosa amin'ny ratsy ianao. Alleluia. Amen.
azontsika ataony miaina eto, azontsika ataony miaina eto amin'ity zao tontolo zao ty. Fa ny zava-mahafinaritra raha izytsika ny tenin'Andriamanitra voaro amin'ny ratsitsika. Halleloia. Zaho sisy Jesosy tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao, fa mba hiaro azy kosa amin'ny ratsy. Halleloia. Misy roa kely eo dia azo amin'ilay ratsy, zany hoe ny devoly. Ny vokatry ny devoly dia ratsy daholy. Rehefa voaro amin'ny devoly tsika dia tsy mahakasika antsika ny ratsy rehetrarehetra. Andiny fahaeniny folo. Tsy naman'izao tontolo zao izy tahaka tsy naman'izao tontolo zao. Andiny fa fito ambin'ny folo. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Halleloia. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Manamasina azy amin'ny teninao zany ny dikan'izany. Amasino amin'ny teninao izy. Fa rehefa amin'ny teninao ny manamasina azy Andriamanitra, dia azo antoka ireo. Izy Jaona ambadika eo, Jaona 5:5-7. Efa madio rahateo ianareo ny amin'ny teniko izay nilazaiko taminareo. Ry havako. Tenin'ny fahamarinana mampadio. Ny tenin'ny fahamarinana manafaka. Hoy Jesosy, ary ho fantatrareo ny marina, ary ny marina nafaka anareo tsy ho andevo. Izany mbola te ho andevo ry havana eto amin'ity fiainana ity. Hoy isika te olona afaka, fa tsy mety mandray tenin'ny fahamarinana nefa ny olona. Androany. Te teny aminao androany. Nangataka ho anao Jesosy. Mba ho hamasinina amin'ny fahamarinana ianao. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Aza tsaingohana ny tenin'Andriamanitra. Fa hoanina. Feno ihany ty teny ty orona taratasy teo izy ny kibonao, ny tsinainao. Halleloia. Ahoana ny fahinonao azy? Rehefa nandramako dia mamy toy ny tantely. Halleloia. Ry havako. Ity tenin'Andriamanitra ity mangidy eo amin'ny voalohany. Mangidy eo amin'ny voalohany. Ary rehefa manomboka mivavaka tsika dia tahaka ny corve, izany manompo an'Andriamanitra. Ary za micomprendre anao raha mbola tsy tianao mihitsy aloha ny tenin'ny fahamarinana. Tena micomprendre anao tanteraka mihitsy aho. Fa ny angatahako amin'Andriamanitra mba hitehirizany anao mbola hiaino eto foana aloha. Fa amin'ny voalohany io mangidy. Ary tsy mahametsiny anao mihitsy arata tena hoe tena domin'ny problème mafy dia mafy mihitsy ianao. Dia tsy maintsy mangetahita iaino tenin'Andriamanitra ihany. Mitady tenin'Andriamanitra no ity ngamba sisa ny hitanao amin'izao alina izao. Fa micomprendre anao raha tsy mbola mety tianao aloha. Mangidy ny tenin'Andriamanitra aloha. Ny tenin'ny fahamarinana mangidy aloha. Fa rehefa eo amin'izay ny fitiavanao an'Andriamanitra, mempitombo ny fitiavanao an'Andriamanitra. Terizo ny teninareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana manomboka tianao Andriamanitra, dia manomboka mamy aminao amin'izay. Manomboka mamy aminao amin'izay tenin'Andriamanitra. Dia hoy izy ianao hoe tena ohatran'ny manomboka mahafinaritra, ohatran'ny te hiaino indray halleloia. Dia manomboka zatra ianao, izay taloha teneniko anareo, tsy mba zatra an'izany mihaino toriteny adiny iray izany. Zatra toriteny taloha na toriteny 15 minutes vao mihoatra dia efa kivy ianao hoe tena ahoana ty toriteny lava be ty. Fa rehefa nanomboka nivavaka, nanomboka nakatsirony. Izany zao teneniko anareo rehefa toriteny tena manome voninahitra anareo na toriteny adiny 2 izay tena ny fiangonana toriteny adiny 2 izany kely. Ny farafahakeliny amin'ny toriteny adiny 2 ohatra zao za amin'ny toriteny aminareo izao. Tsy possible atsony mihitsy. Izany hoe mihaino toriteny dia 15 minutes izany. Taloha nefa monina dia any am-piangonana taloha mialatsiny, any am-piangonana misy anay taloha. Raha vao lavalava ilay toriteny
dia raha taratasy kely eny amin'ny alitareny hoe lava loatra satria mainka anao inona mainka anao fivoriam-piangonana amin'ny fomba niezaka fananganana ny trano vadim-piangonana. Fa mamy tenin'Andriamanitra rehefa manomboka mankafy an'Andriamanitra ianao dia hitanao amin'izay manomboka tia mihaino toriteny ianao, manomboka faly ianao mihaino toriteny, manomboka tsapanao mihitsy. Halleloia, halleloia, manomboka tsapanao amin'izay, zany hoe zany ny atao hoe zava-mahafinaritra. Dia isika maki tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekely mialohan'ny hiverenantsika amin'io Jaona 12. Ezekely toko 7. Rehefa tonga amin'ity tanjony ity ianao dia efa tsy dia hanana tahotra intsony aminao. Ezekela niantsoana an'Ezekela ho mpaminany. Ezekela toko 7 nge vakitsika andiny voalohany. Ary izy tamiko ry zanak'olona, hano izay hitanao, eny hano ity orona taratasy ity ka mandehanaka amin'ny tenena amin'ny taranak'Israely. Dia nisokafako ny vavako ka nafahany aza ny orona taratasy izany. Ary izy tamiko ry zanak'olona, vokiso ny kibonao. Ary feno ity orona taratasy ity meko anao ity ny tsinainao, dia ninana ka mamitaom-bavako toy ny tantely izy. Ilay orona taratasy io dia tenin'Andriamanitra. Ilay orona taratasy io dia tenin'ny fahamarinana. Ezekela rehefa andeha hitory teny dia fenon'Andriamanitra teny hatrany anatin'ny tsinainy. Nasian'Andriamanitra ninona orona taratasy. Dia izao mba zavatra tsapan'ny Ezekela rehefa ninana an'io izy. Rehefa ninana ao izy dia ninana ka mamitaom-bavaka toy ny tantely izy. Mamy ingereva ny tenin'Andriamanitra io. Ary amin'ny voalohany ny olona mbola tsy mankafy tenin'Andriamanitra dia mbola hisalasalana ny aminy. Fa rehefa tonga eo aminao zany manomboka mankafy dia tsapanao mamaky baiboly ianao dia tena tsapanao mihitsy hoe mamy. Amin'ny voalohany ingereva ny baiboly io. Rehefa avy eo manao ianao fanandramana, vita ny fandarana, eo mandany ianao mamaky baiboly, sokafo ny baiboly. Raha te hatory be mihitsy ianao vao misokatra io, mbola mila ezaka ianao. Nefa nge rehefa ilay te hatory be iny, sokafo indray inona zavatra mba tena mahafinaritra anao, mijery Facebook, mamaky mesazin'olona, mijery ny resaka politika, to dia lasa ilay torimaso, dia izay zany ianao ilay mbola mieritreritra. Fa raha ohatra na andeha hijery telefona dia kamo, hijery zavatra mandreraka ny foana andeha hamaky baiboly aho. Ndry manomboka tonga ao amin'izany lalovan'ny Ezekely ianao. Hoy Andriamanitra hoe ho andro, feno ny tsinainao, feno ohatra anatin'ny tsinainao any ho andro, feno ny kibonao. Ny dikan'izany nge dia izao hoe mamaky tenin'Andriamanitra, mihinana tenin'Andriamanitra, miaina tenin'Andriamanitra. Tsy mba natsapa mihitsy Ezekely hoe tena mandany andro, tena mankaleo be, fa izao mba teny indro mamy toy ny tantely izany. Alleloia. Isika hiverina amin'ilay Jaona teo, amalaparana antsika azy. Ilay Jaona toko 7 teo. Any amin'ilay Jaona 5 vakitsika teo hoe efa madio rahatelo nareo ny amin'ny teniko. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra, izany ilay tenin'ny fahamarinana, mahatonga antsika madio, mahatonga antsika voadio. Alleloia. Ary tsisy maloto hiakatra ny an-danitra izany. Madio ihany niakatra ny an-danitra. Na dia izahana toriana ary amin'izao Andriamanitra tsy mijery ivelany, ny fiteninao ihany ny fiteninao fa ho any an-danitra tsika tsy marina izany. Fa diovin'ny tenin'Andriamanitra no tsika. Ho diovin'ny tenin'Andriamanitra ny ianao. Petera voalohany toko voalohany andininy 7, Petera voalohany toko voalohany andininy 7.
vakikety tentiny isaorina ny andriamanitra raha iny Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanontaniana velona tamin'ny fitsanganana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty ho amin'ny lova tsy mety simba tsy misy loto tsy mety levona voatahiry ao an-danitra ho anareo izay arovan'ny herin'andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena izay efa vonona aseho any amin'ny parany. Izany ny ravonareo na dia ampanelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy anareo fa raha tsy maintsy isy izany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ny fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena tsy mety ho simba na dia voazahan-toetra amin'ny afo azy dia amin'ny nisehoan'i Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny azy nefa satria inoanareo dia ravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony fonareo dia ny famonjena ny fanahy. Iza nefa nahitan'i Jesosy maninona izy nytiantsika nefa mbola tsy hitantsika, mbola tsy mifantatsika, mbola tsy mifanena tamintsika n'Andriamanitra teny an-dalana nefa dia tiantsika izy rehefa tia azy ianao nefa mbola tsy hitanao izy mamy aminao ny tenin'Andriamanitra na dia tsy azonao tsy ampahitana anazy. Za tetely aminao nandray nivavaka Jesosy ianao, nandray nivavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany ianao ary mirary ianao ary miteny aminao aminaran'i Jesosy tsy lavitra anao tsy ny fanjakan'Andriamanitra. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana taka nandrahanao amin'izao tontolo izao mba hanandrahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao ary ho an'reto namasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nanamasy tena Jesosy tsy ho an'izao tontolo izao. Jesosy maty ho an'izao tontolo izao fa nanamasinan'i Jesosy tena dia ireo mpianatra ireo mba ho voatahiry izao. Ry havako tian'i Jesosy ianao voatahiry. Za mangataka any 20 nefa tsy ho an'ireo ihany ny angatahako fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary za koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy mba hinoana izao tontolo izao fa ianao no naninaka. Omeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy ary ho ray izy tahaka naharay antsika izao ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho ray izy mba ho fantatr' izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa tia azy taka nitiavanao ahy. Mampahiry anao androany fa ny fitiavan'Andriamanitra aminao inge tahaka ny fitiavan'i Jesosy ianao ary manana tanjona n'Andriamanitra. Sokafo tsara ny sofinao dia tadiditsy zavatra teneniko ty. Ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny fiainanao tsy hoe ny anantsika trano. Ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao tsy hoe ny anantsika tomobily. Ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao tsy hoe ianao manana miliarany amin'ny banky. Fa zavatra ray ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao dia isika ho tonga tahaka an'i Jesosy. Isika ho tonga tahaka ireo zanak'Andriamanitra rehetrarehetra izay mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny hanahafantsika an'i Kristy. Fa rehefa tonga amin'izay tanjona izay tsika dia tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra. Tsy manana tanjona ankoatran'izay Andriamanitra. Hoe ny ahy zany mba tena tanjoko eo amin'ny fiainako dia mba lasa miliardera nydrazana Zosilvy. Tsy ry havako aho. Za koa tsy miteny anao ary averiko foana. Ndraindray mantsika misy mandika velona hoe tsy tia vola mihitsy tsika tsisy ilantsika an'izany. Ilaina izany. Fa tsy izany ny tanjon'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao dia nitovizantsika amin'i Jesosy. Aleluia. Mba hahatonga antsika araka ny tenin'i Jesosy tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Ohatra ny efa mainka mihitsy Jesosy mba hampiseho antsika hitanareo izao ny voninahitro izao. Hitanareo hatramin'izay mbola renareo sisio fa izao apotrako mainka ange Jesosy rehefa nampiseho antsika ny voninahitro mba hahitana izy ireo ny voninahitro izay nomenao ahy hozy izy. Efa tia ahy ianao fony tsy mbola nisy ny fanorenana izao tontolo izao. Mainka mihitsy Jesosy mba hampiseho antsika ao an-dany. Hitanareo za efa tiany Andriamanitra. Za inge tiany be. Za inge mbola tsy nisy kory nareo dia efa tiany ahy. Halleluia. Hitanareo ny voninahitro izao ny voninahitro izao. Halleluia.
ray marino tsy nahalalanao zao tontolo zao fa izany nahalalanao ary reto koa efa malalanao fa hainao ny naniraka ary efa nampahafantariko azy ny anaranao mba mampahafantariny ary mbola ampahafantariko ihany mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao aho azako ho ao aminy. Tsy nampianatra ny mpianatra ny vavaka ihany nataon'i Jesosy, tsy nampianatra ny mpianatra ny délivrance ihany nataon'i Jesosy, fa nampianatra ny mpianatra ity an'Andriamanitra. Ho any an-danitra ve ry havana ny tanitsika andao ity an'Andriamanitra. Hitanao ry havana, tsara ianao mahay manao délivrance, tsara ianao mahay mitondra ny vavak'olona, tsara ianao mahay mitory teny, fa na mbola tsy hainao koa ary rehetrarehetra izao fa tianao Andriamanitra dia izaho miteny anao hisongonanao, hosongonanao ary ianao ny elo lalana an'ireo rehetrarehetra arak'ilay teninao toe tsy haiko, za tsy mba mahay mitory teny, za tsy mba mahay manao an'izao. Za mihitsy fa ny mity an'Andriamanitra hainao, ny mity an'Andriamanitra hainao zany. Mity zavatra anankiray ianao tsisy mampianatra hoe na tiavy ny telefona, tiavy ny ordinateur, tiavy ny tomobila, tiavy ny zavatra ohatr'izao. Koa nahoana ianao nampianarina vo ity an'Andriamanitra, hainao no mity an'Andriamanitra. Raha fitiavana no irahanao amin'Andriamanitra, azoko antoka no avinao, azoko antoka no avinao. Ary tena hitahiry anao an'i Jesosy, ary tena hitahiry anao Andriamanitra. Alleloia. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny famotinana, tsy famotinana fa fizarana fahatsapana, dia mba sitrako dia sitrako anao an'ity androany. Tena tapoky nanaovantsika an'ity ity, ary potra tsirairay eto ny ankizitsika ireo mpanao asan'Andriamanitra ao amin'ny groupe izay maresy. Satria ity dia ahatsiarovana antsika rehetrarehetra. Azo lazaina mihitsy ahira faneva angamba izy ity. Rehefa mbola misy koa ny fivorian'ny groupe izay maresy dia mbola hita ho foana ity ity. Dia ho ataontsika efa fotoana ilaintsika anaovana an'izany izany androany. Dia ho ataontsika ity ity. Mety misy sarin'olona efa tsy hitanao eto intsony. Ary mialatsiny amin'izany olona izany ohatra hoe tsy dia tiany hiseho eto intsony ny sariny satria efa teto izy taloha fa tsy eto intsony izy izao fa tsy afaka novaina ny sary fa klipitsika kely efa ela be izy ity. Dia mba ho ataontsika izany androany. Aorianan'izany tonga dia manao appel izay hiditra hizara fahatsapana. Alleloia. Izay hizara fahatsapana ao anatin'ny ity izy miantso ka na dia tsy valiko ary dia efa hitako eo dia izany no mirapel anareo aorianan'ira. Fa atao poky loatra, fenofeno kely ny foko. Eritreritran'i Jesosy miteny hoe tehirizo ireo, za koa androany hivavaka ho anao. Hivavaka tsika rehetrarehetra, hivavaka tsika rehetrarehetra mba hitahiry antsika Andriamanitra. Tahiny Tompo isika rehetrarehetra mino finaritra daholo. The future something to food into my head. Say things and get if you're not cool. Love diary and bitter. Nila na Jesus if you're not cool. The future something to food into my head. Say things and get if you're not cool. Love diary and bitter. Nila na Jesus if you're not cool. Feliz Atumo! Feliz Atumo, se sabe de mim, adorando. Feliz Atumo, o teu suor já me farei. Feliz Atumo, feliz que me Agradecemos queridamente a seguinte sana fahatsapana mba hitrana Zoom amin'ny fotoana. Rehetra mariny sana fahatsapana tsy manao appel mesa ny rehetra mihitrana Zoom. Alleluia. Tudo sua chama farei. Sam quer. Aleluia.
Samko, din mafinita filtra, nasawin ang bahangina, tandaan sa mundo. Nisangalan Jesus, ako Samko, din mafinita filtra, nasawin ang bahangina, tandaan sa mundo. Let's get it done! Halleluja. Toa dia ampandrositsika avy hatrany raha nampavitsika lina izara-pahatsapana ary lina. Inona ary no azonao lazaina androany lina? Anao ny fitenenanao. Mankasitraka pastera nanome fitenenana. Ia zany tena nakasika pastera dia ilay mahakasika an'ilay hoe raha misy olona ka mbola manao ny tsy mety hoe tsy voapedin'Andriamanitra dia tena tokony eritreritra fa mety anisan'ny zanaky ny fahaverezana tena nalasa fiaina be mihitsy hoe pastera tena hoe tena misaotra Jesosy amin'izany teny mamy mampandiny tena be izany dia mankasitraka anareo mianadahy zarazany tenin'Andriamanitra mamy be izany dia tahiny Jesosy daolintsika rehetrarehetra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny zokilinantsika tao anatiny izay fizarana fahatsapana izay. Tojo zao izara fahatsapana ary tojo inona ary no azonao zarena androany tojo? Tahiny Jesosy isika rehetra dia misaotra betsaka anareo mianadahy tamin'ny toriteny tena nakasika be tena mbola hatramin'izao mbola lasa saina foana ohatry ny tena mbola hoe ao anaty saina mbola miverimberina ohatry ny tena hoe tena voakasika be mihitsy ny fo tena hoe nahatsapana izany hoe tena tsy ny amintsika marina tsy ny hoe vavaka be tsika nanao délivrance be na nanana fiainam-bavaka be na nanahoana na nanahoana fa tena hoe Jesosy no nitahiry antsika tsy noho ny amin'ny herintsika manokana fa tena hoe Jesosy nitahiry antsika dia tena nakasika dia tena mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny toriteny dia tahiny Jesosy daholo. Alleluia, misaotra betsaka tojo mankasitraka antsika tsirairay avy mbola misy aminareo izay tafiditra anaty Zoom ve manam-paniriana izara fahatsapana tonga dia hiteny izany olo izany raha mbola misy raha tsy misy intsony dia hivavaka avy hatranintsika. Eny ary. Jesosy pastera mbola ao ary Erika azo ao ary tahiny tompo Erika. Mankasitraka pastera amin'ny fitenena. Nany tena mahakasika mamy izany tena mahatonga ny toran'ny teny iny dia ilay teo amin'ilay andron'ny falakan'i Jesosy taka amin'ny iny hoe tsika izany tena ohatran'ny hoe raisiko ohatran'ilay mpianatra tsika tehirizon'i Jesosy tsy ho anisany ohatran'ny tahaka ny Jodasy efa voafidy zanaky ny fahaverezana efa tsy manana anjara ao amin'i Jesosy fa izany andinika n'iny teny iny dia misaintsaina hoe izaho moa izany anisany mba tafiditra ao amin'ilay tehirizon'i Jesosy satria izaho tsy eo amin'ny plasin'ny Jodasy dia tena hoe nakasika be anahy pastera iny teny iny na tonga nanao an'ilay toriteny tena hoe voakasika be mifoko hoe
ty zakely ty ve dia ho anisany mba tahaka an'ireo mpianatra rehefa tena asikitra amin'ny Jesosy mivavaka mandray ny tenin'i Jesosy mandray ny tenin'ny fahamarinana dia mba ho anisany ihany koa hiararay latabatra amin'ny Jesosy rehefa tonga any fiainana mandrakizay dia izay pasitera ny tena nakasika anahy dia nakasika anahy koa hoe tenin'ny pasitera teo hoe tsika tena namasina amin'ny alalàna tenin'Andriamanitra dia ny feany izany tsy tokony ataontsika tsinitsina mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra no mitondra fiainana ho antsika, mitondra famonjena ho antsika, mitondra antsika ny amin'ilay fiainana tena fiainana mandrakizay. Makasitraka pasitera misy tenenina. Aleloia, makasitraka indrindra ny rikatsika tao anatin'izay fizaran'izay asitraka ireo andao averintsika farany lira teo andao averintsika farany lira teo mba ahafahantsika tena miverina miaina n'izany mangataka amina antrehan'Andriamanitra tompo mba tehirizo azy Jesosy Aleluia! Mangataka tehirizo tompo manana ataovy tianao amin'izay ataovy makamamy ny teninao amin'izay The future suffering to fall into my head. Say, Johnson, get it, fine, I'm cool. We'll love, baby, I'm the future suffering to fall into my head. Say, Johnson, get it, fine, I'm cool. We'll love, baby, I'm She's soft to me, I lose her Please hold on, please hold on. I'm too sure me fighting me. Please hold on, to rescue me. The fears I'm too sure me fighting me. Something me through. Hallelujah! Please hold on. Sabi maganda ka rin ito kasali From some cool dim of the future, that's only what I'm banging out. Today's coming some cool. Yes, I'm gonna the source of from some cool dim of the future, that's only what I'm banging out. Today's coming some cool. She's soft to me, I lose her It's so true, too tell me find me. It's so true, to rescue me. The future, too tell me find me. Something me find me. It's so true, she's soft to me, I lose her It's so true, tell me find me. It's so true, to rescue me. The future, tell me find me. Something me find me. It's so true, she's
Anina Jesosy. Zany tokoa Jesosy ny iranay androany. Ianao ny teny hoe tehirizo ireo mantsan'Andriamanitra. Fa zay koa mba hiteny androany Jesosy hoe tehirizo izay Jesosy malalo. Ary za koa amin'ny mampitarika anay eto Jesosy, dia mangataka aminao hoe tehirizo koa reto mpanomponao reto Jehovah Andriamanitra. Tehirizo Jesosy reto mpanomponao reto. Azavelanao verimaina zao taona, andro, volana, minitra, segondra izay laninay reto. Azavelanao verimaina ny feretatory. Azavelanao verimaina ny fafoizana. Jesosy malalo, tehirizo ireo. Tehirizo, fa maika izay ahita ny voninahitra ao an-danitra ao. Bataka ny ahoana loatra tokoa Jesosy zao voninahitra ao an-danitra zao. Dia ahita ny fitiavan'ny ray anao zay ao an-danitra ao. Eto itetin'ny lanitra mihitsy zay Jesosy rehefa ao. Dia apahitao anay ny voninahitra ao Jesosy. Apahitao anay ny fanjakanao Jesosy. Apahitao anay ny fitiavan'Andriamanitra anao Jesosy. Apahitao anay ianao Jesosy malalo. Voninahitra leo anao. Misaotra ny amin'ny fataterana ity fotoana androany ity. Misaotra anao satria tsy tapaka ny fandarana. Fandresena ho anay ange Jesosy tsy tapaka fandarana izany. Ary tahio ireo olona rehetra tsy nanaraka mivatana teto. No ny antony maro samihafa ao ny tapaka connexion. Mba hahita an'izao ndrairam-pitso Jesosy. Ho anao ny voninahitra. Misaotra fa tafiditra. Latsaka tany anaty fanahany mihitsy ny teninao androany. Misaotra Jesosy malalo. Voninahitra leo anao hatramin'izay dia mandrakizay. Be ny zavatra tiany lazainy nefa Jehovah Andriamanitra efa ampianay ny teny androany. Kolokolo izay ho tianao. Tehirizo karakarao ny fonay, amboary ny fonay ho tia be anao foana. Fantatray ankehitriny faratia anao zay ho any an-danitra izay Andriamanitra. Dia nalaza saotra sy voninahitra ho anao. Be ny tsy voalazako fa oka Jehovah Andriamanitra tsy izay voalazako fa zay sitraky ny fonao tanteraka amin'ny fiainana tsirairay. Anao ny dera laza saotra mandrakizay hatramin'izay dia ho mandrakizay. Dia vorisy Satana fatra amin'ny raha anao mahery. Jesosy tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafavy teto androany. Saotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena. Izao mpanjika ny anabavitsika Berta, hivavaka ho an'ny firenena. Halleluia. Mankasitraka pastera manome fitenena fa iny tompo antsika rehetra hiara hivavaka reseka. Tompo Andriamanitra izay any an-danitra tsara indrindra ao. Fifalianao anay Jehovah Andriamanitra no nanazaka anay. Ny fideranao anay satria lehibe tokoa ary mendrika ho derenay sy sambatra mandrakariva ny anaranao. Misaotra anazy eto Andriamanitra ny amin'ny teny izay fampanantenana ho anay izay hifikitra eo aminao Andriamanitra. Misaotra anazy Jehovah Andriamanitra tsy tonga ho sofina mialdalovina ny teninao androany satria napoza hoe tonga entinao en'izany teny izany mba tena hanana fifantohana hatrany mba hankafianao Andriamanitra, mba tena hankatoa ny teny ny hatoka isanandro izay harotsaka eny aminay isanandro Jehovah Andriamanitra. Ary na inona koa Jehovah Andriamanitra ny tafiditra izay kasa hiamakany amin'izany teny izany ao anatin'ny fonay. Tsy ho hisy miakasika izany Jehovah Andriamanitra fa tena hitehirizina mandrakariva ny teninao satria ny toro-teny dia avy amin'ny teny ary ny teny dia avy aminao Andriamanitra. Tena hoe tehiriziny fonay Jesosy malala ho mba hampikatosy ho mino ny teninao mandrakariva mba hahafahanay hiakatra mba ho tovatra ho anay rehetrarehetra ny amin'ny alalan'izany toro-teny izany ho fiainany mandrakizay hoe ho anatriana Jehovah Andriamanitra. Ary izany teny izany dia entinay hapakany eny amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra samy renay amin'izao androany izao. Enganay tompony firenenay Jehovah Andriamanitra mba tena hanana hetaheta hankatony teninao masina. Mba hanana hetaheta ho feno tehirizana Jehovah Andriamanitra mba hifikitra ho ao ambalana Jehovah Andriamanitra tsara indrindra ao. Satria ny firenenay dia mbola mafiafika Jehovah Andriamanitra, mbola mangidihidy ny sofina Jehovah Andriamanitra izay mbola maro tsy tehan'ny teninao. Amin'izao araka ny toro-teny izao
ataovy tahaka andreo mpianatra izay mpakatoana Jehovan-Andriamanitra ny firenenay. Ataovy tahaka ho andreo mpianatra mangetaheta tena ho mila miherin'i Jesosy Kristy velona ho eo anjaikin'izany firenenay izany. Manoloana ny amin'ny firenenay Jehovan-Andriamanitra ny fanatrehanao sy ny fitehirizanao ary matoky hatrany hatrany ny feno fanatrehanao izany firenenay izany. Ampaherezo hatrany Jehovan-Andriamanitra, tehirizo hatrany Jehovan-Andriamanitra mba hiatraiky no fahasaranao ary mba ho afaka ho any an-danitra ny amin'ny Andriamanitra izay tomponay mba tena ho maminay ary tena hanana tena mandrakariva ny amin'izany firenenay izany fanatrehanao Jehovan-Andriamanitra tsara indrindra. Ny amin'izao fotoana izao Jehovan-Andriamanitra misaotra anao tsy tapaka ny fandaharanay feno fanatrehanao ary feno fahapikinanao. Hitehirizinao izay rehetrarehetra Jehovan-Andriamanitra zavelanao rara azavelanao angozohozo ny finoanay fa tena ho feno ny fanatrehana mandrakariva. Isaraka izay any amin'izao alina izao Tompondriamanitra nefa ny teninao izay isaintsainanay izany raha mifoa izay Jehovan-Andriamanitra tsy ela ao am-bavanay fa tena feno fakina ny amin'ny alalan'ny fitehirizanany ao anatinay tsirairay avy. Ny torimaso maminay amin'izao alina izao bepetraka tena am-pelatananao. Raiso izany vakoka izany Jehovan-Andriamanitra dia volinahitra ho anareny ihany sandaka nanao tolotrayanao amin'ny karinandro izay. Haleluia. Amen. Haleluia. Mankasitraka andritrany nanavavy baititsika atao anatin'izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manakaripasoavana ny amaly fitianao le mitombosa le mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Misaotratsika rehetra koa anatrany hatramin'ny farany teto. Izay ny fandarantsika. Raha mbola sitongany amin'irao lanitra Jesosy ka tany tompo velona soa matsara daholo tsika dia miretintsika rapitso alina amin'ny 7 ora sasany. Akiradio moa dia mandeha foana akiradio.radio12345.com afahanao meno ny tapeo akiradio misy soa teny sakinadiny telo amin'ny 7:07 maraina amin'ny 7:07 alina. So mitahiny tompo daholo rapitsontsika miona. Tahiny Jesosy haja ny Andriamanina, tahiny tompo haja tomona sy anareo izay mety mbola tsy voaravaka teo tahiny tompo tapandriamanitra daholo dia tontolo andro mahafinaritra be indray no atrehantsika rapitso miaraka amin'ny fanahy masina. Mahereza daholo. Amen.